faly miaraba ny mirana. Faly miaraba ny pastera. Manao doctorat aty Suisse ianao amin'izao fotoana izao. Doctorat momba n'inona moa ny ataonao? Doctorat momba ny informatique médicale ny ataoko amin'izao fotoana izao. Amin'ny ankapobeny raha vao manao doctorat zany dia ohatran'ny hoe tafita. Inona ny secret? Inona ny zavatra azonao hoe ambara zany hoe antony na tafitanao na ahafahanao manao an'izay doctorat zay? Ny azo lazaiko hoe antony nahatafita anahy zany dia fahasoavan'Andriamanitra irery ihany. Satria tena marina be tamiko ilay teny hoe fankatsao anao ny fanjakan'ny ny fahamarinana dia hanampy anao zany rehetrarehetra izany. Nanomboka tany amin'ny lycée za zany tsy ilay karazan'olona hoe voalohany foana reny. Fa nefa dia nanehoan'Andriamanitra fahagagana be satria tsy voalohany tao am-pianarana fotsiny fa voalohany eraky ny Antsirabe iray manontolo tamin'ny baka zany. Dia tao aorianan'izay nanao concours hiditra eny Vodivorona dia tsy voaray zany tamin'ilay ingénierat. Nefa ianao voalohany tao amin'ny baka nefa tsy voaray ianao teny Vodivorona. Ie, nefa voalohany zany tamin'ny baka dia tsy voaray teny Vodivorona. Dia nisy hoe licence professionnalisante tamin'izany fotoana izany teny Vodivorona dia nanao an'izay concours zay zany nefa izay licence zay mandoa vola. Mandoa écolage somary lafolafo izy tamin'izany dia izay moa zany fianakaviana sahirakirana ihany dia nefa natao ihany zany ilay izy nanao an'ilay concours. Ie, fofoana fotsiny aloha atao. Dia rehefa tonga teny Vodivorona dia mbola nampian'Andriamanitra ihany satria nataony tanatin'ny telo voalohany ihany zany rehefa teny dia herintaona tao aorianan'izay ny teny ny banque BOA hoe ny telo voalohany rehetra manao licence dia toanay ny écolage zany. Dia finalement zany tsy nandoa écolage ihany zany teny Vodivorona fa ny toan'ny BOA zany ny fianarako teny. Ahoana ny nahafahanao nanao master taty Andafy? Nahafahako nandeha taty indray rehefa tapitra zany ny troisième année an'ilay licence dia narary tena narary be mihitsy zany voan'ny fatigue générale tsy afaka nianatra nandritra ny 3 volana. Dia nikiry ihany zany hoe te hanao examen ihany Jesosy fa tsy te hamery-taona satria lasa tsy afaka manohy ingénierat eny Vodivorona raha ohatra hoe tsy maintsy midouble zany. Dia nikiry ihany hoe hanao fanadinana tamin'ilay examen. Ianao zany amin'izany marary tena hoe flasika mihitsy. Tena marary, mitsangana fotsiny dia tera-tsemboka. Tena hoe tsisy ninona vitako, tsy nianatra nandritra ny 3 volana. Dia ankizy zany nanampy anahy mba nanao exercice iray izay mba nataonay zany talohan'ilay fanadinana. Dia kanjo rehefa tonga ny fanadinana dia tena io exercice io mihitsy no niditra tany amin'ilay fanadinana dia 19/20 noty. Voninahitra Andriamanitra rery ihany. Fa tena gaga daholo ny olona hoe ahoana ny impossible an'izany. Dia tao aorianan'izay zany afaka nanohy ingénierat ihany zany teny Vodivorona sady nametraka bourse taty ivelany zany. Dia efa ela mba naniry hoe ho aty ivelany fa tsy voaray. Tsy voaray foana zany hatramin'izay. Dia tao aorianan'io licence io nefa nivaly zany ny bourse Belgique hoe voaray dia anankiroa napetraka sady nametraka tany Belgique nametraka taty Suisse satria voaray taty amin'ilay fianarana taty Suisse zany nefa tsy nahazo bourse dia tsy afaka nakaty. Dia napetraka tany amin'ny Conabex ny dossier suisse nefa ny olona rehetra zany teny hoe risirisy be ny eo amin'ny Conabex fa tsy ho voaray ihany zany ianao. Nivaly amin'izay ilay bourse Belgique dia nangataka valiny tamiko zareo hoe afaka 1 semaine tsy maintsy omenao anay ny valiny raha tsy izay dia refusé ny bourse anao. Dia nanao fanamby kely tamin'ny tompo hoe tompo tena mba tiako raha ho any Suisse fa mba pio mba azo an'ilay bourse any Suisse dia nirefusena zany ilay bourse Belgique na mbola tsy nivaly aza ilay bourse Suisse. Conabex tena malaza hoe be dia be rosirisy ary sarotra be ny azahoana bourse amin'ny Conabex. Izay mihitsy. Nefa ianao zany tonga dia nisafidy hoe alao hifantoka amin'io. Ie. Hakan'io risque io. Hakan'io risque io satria io ihany zany ny option hitako napetraka le dossier dia tena apetrako aminao ty Jesosy fa mba nidongy kely taminy zany hoe tiany mba faniriako hoe no any Suisse. Dia tena hoe fahagagana zany 3 semaines après nivaly hoe voaray amin'ilay bourse taty Suisse.
rehefa taty Suisse ianao nanaona zavatra nitranga moramora ve le fianarana tonga dia nisosa be ve sa teo foana ihany le fitahin'Andriamanitra sy le miracle kely ataon'Andriamanitra eny tsy efatsefany amin'le fandehananao amin'ny fianaranao? Rehefa tonga taty dia tena mbola niaraka tamiko foana izy, tena satria tonga taty dia nianatra tamin'ny teny anglisy zany tao amin'ny école polytechnique EPFL. Dia izay avy nianatra tamin'ny teny anglisy zany, dia araka ny efa niteneniko moa za tsy dia tena le olona hoe mahay be hoe vao tenena zavatra tonga dia azoko le izy, dia somary sahirakirana zany rehefa tonga taty dia tsy azoko le crédit izay tokony ho azo ao anatin'ny herintaona. Dia efa natahorana zany hoe ho tapaka le bourse, dia nefa tsy anfanan'Andriamanitra hoe ty zavatra ty mirana zavatra efa mba nirinao ka insistevy ihany. Dia nandefa email zany tany amin'le responsable an'le bourse hoe tena mbola te hanohy ny fianarako aho za fa mba homeo deuxième chance. Kay teo ampanoratana an'le mail mihitsy no nandinika nikahaka zareo dia niteny izy hoe soa ihany ianao izy fa nandefa nito mail ito fa tena ito no na convaincu anay hoe allo toizana le bourse anao dia afaka nanohy an'le fianarana master hatramin'ny farany ihany aho zany. Dia ahoana resaka doctorat? Ahoana nahafahanao nanohy an'le doctorat indray avy eo? Rehefa tonga indray ny doctorat dia sahirana be tsy nahita stage mihitsy zany. Tapaka ny bourse zany efa tsy nanana asa, tsy nanana inona, dia nitady tsy nahita mihitsy. Dia izany tena hoe lalan'Andriamanitra tsy lalantsika olombelona fa mpampianatra tao am-pianarana zany no niintroduirana an'le encadreurako amin'izao fotoana izao amin'le doctorat. Tao aminy nanao stage de projet de master dia tonga dia izy avy eo no nitazona anahy hoe mijanona ato amiko ianao izy manao doctorat miaraka amiko. Dia nahitako an'ireny olona ireny ary ohatrany hoe lalana efa namboarin'ny tompo daholo. Eto aho rehefa mandinika nahatramin'ny hoe nahavoalohany anaty any Antsirabe hatramin'ny hoe nahavoaray licence anahy fa tsy nahafaka ingénieur-ana mba ahafahako miditra amin'ilay master taty Suisse daholo zany rehetrarehetra zany. Izany hoe fa nisy plan nanamboarin'Andriamanitra zany na dia teo aza ny échec tsy fahombiazana. Inona ny hafatrao ho an'ny tanora mpianatra satria be dia be ny mpianatra ekena fa tena hoe ilaina ny fahaizana kanefa tsy ny mahay rehetrarehetra koa no afaka manohy fianarana fa eo koa ny fitahin'Andriamanitra sy ny fanampian'Andriamanitra. Inona ny hafatrao mety tianao azonao hampahirezana andry zareo? Ny tiako hampahirezana ny mpianatra rehetra zany dia hoe ankino amin'Andriamanitra foana ny fiainanao rehetrarehetra, na fianarana io na asa io fa tsy very mandeha mihitsy dia manankina ny fiainana amin'Andriamanitra. Ary tsy voatery hoe ahay be, za zao mihitsy no tena pirofo hoe tsy hoe anisany hoe tena mahay be fa fahasoavan'Andriamanitra nahatonga anahy amin'izao toerana misy anahy amin'izao. Dia tant que hoe atao priorité foana zany ny asan'Andriamanitra dia ampino foana tsika amin'ny fiainantsika andavanandro, na fianarana io na asa io, dia mankahery ny mpianatra rehetra zany. Aty Suisse mbola manana occasion ahafahanao manao asan'Andriamanitra ianao? Ie, misy fiangonana gasy zany aty Suisse amin'izao dia mbola afaka manompo an'Andriamanitra ihany amin'ity. Dia na aty aza tena mbola marina amiko foana izay teny izay le niteneniko tamin'ny voalohany teo hoe katsao anao fanjakana sy ny fahamarinana dia hanampy anao zany zavatra rehetrarehetra zany. Satria be dia be ny ankizy miteny hoe raha vao variana amin'ny any am-piangonana ianao dia tsy tafavoaka anao amin'ny fianarana. Ie. Fa raha le fanazavanao zany dia ny hoe priorité ny asan'Andriamanitra, manao ny asan'Andriamanitra ianao fa manampy anao koa Andriamanitra ty ambadika amin'ny fianaranao. Izay mihitsy. Be da be mihitsy no miteny hoe ahoana ary mirana ny anananao fotoana anaovana an'ireny zavatra asa-piangonana rehetra ireny fa omen'Andriamanitra fotoana foana tsika anaovana an'ilay izy dia ampintsika amin'ny zavatra rehetra amin'ny fiainana andavanandro. Saotra betsaka. Saotra anao pasteur. Ny doctorat rofina ny vitany doctorat? Prévu amin'ny octobre 2019 eo zany ny présentation an'ilay doctorat. Saotra indrindra. Saotra betsaka pasteur. That's the story now.